raitra ihany ny hetsika teny Mahamasina izay notarin'ireo vondron'ny kandida. Nanomboka tamin'ny iray ora sy sasany atoandro no tonga teny an-toerana ry Marika Ravalomanana, Tahina Razafy-Joel, Erra Jonarmampianina ary Andry Raobelona. Mizara 4 mazava tsara ny fangatahan'ireo vondron'ny kandida tao aoriany ny hetsika nokasain'izy ireo atao teny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina androany. Voalohany, tsy ekena ny filatsahan'ny kandida tsy manana zo-pirenena malagasy. Ny faharoa, takiana ny fandravana ny firafitry ny CNI. Fahatelo, takiana ihany koa ny fametrahana ny CES. Tsy ekena ny gouvernemanta ny fiarahamonitantana ankehitriny. Ireo no antoka ny fifidianana malagasy sy ekena ny vondron'ny kandida izay nanamafy fa idina iny amin'ny 15 telobefolo ialafina miandro izao raha tsy misy ny fifampiresahana ny fifidianana. Fahatelo, mitaky ny fametrahana cour électoral spécial hitsara ny fifidianana. Fahaefatra, tsy manaiky ny gouvernement ankehitriny hitantana ny raham-pirenena mandritra izao fanomanana ny fanatanterahana fifidianana izao. Mba ahafahana manatanteraka ireo dia iroso amin'ny ezaka rehetra izahay mba hatongavana ny fifanarahana politika. Ny fanatanterahana ireo dia antoka mba ahafahana fifidianana milamina sekendera. Noho izany, raha tsy misy fifanarahana zavaka fotoana fody mamin'ny fotoanantsika rehetra ery velona tao amin'ny firenena vahoaka malagasy eny amin'ny 13 mai manomboka amin'ny alatsinainy mavo zao. Nanao fanambarana androany ny Armada izay ahitana ny antoko politika sy fikambanana maro. Ahitana ny ADN, AKFM, Fanavaozana, Iaraka Isika, Antoko Maitso, Havana, Avy, Freedom, GFFM, Liaraiky, MDM, RPSD, Leader Fanilo ary TGV fa ampandany any Andry Rajoelina izy ireo. Maro ireo ezaka vita hoy izy ireo ka mila tohizana izany. Miantso an'ireo vondron'ny kandida mba tsy ambolo-korotana fa efa tsy mahazaka izany intsony ny firenena. Dia mbola nanapa-kevitra famanona Andry Rajoelina ary nozandany azy miaraka amin'ny Armada ireo telo ambinifolo zay. Natao androany moa zany fatarareo fa zay saraka fasika izay kambana vakina. Efa vory zay mioma ary ampadana ny Andry Rajoelina zay telo ambinifolo menada ireo. Madagasikara tany misy fanjakana, tandalana, misy lapanirena, ny ACC, ny CENI, ireo ratsana anankiroa karakara fifidianana. Ahitanareo zao fa tena nara-dalàna tsara mihitsy ny président Rajoelina. Nialy izy nanao démission aka fotoana tsy namety akorana amin'izany fa trany nialy. Fa eo kosa sasany mialatsiny fa mamboly olana. Nisehoana fanafiana amin'ny Tapiadina teny Ambohipo io marain'io. Teratany vahiny iray no voatifitra tamin'izany. Raikitra ny fifanenjehana teo amin'ireo jolahy sy ny polisy ka miisa 5 tamin'ireo jolahy ireo no voasambotra. Tonga hatreny Ambohipo sy ny manodidina ny fifanenjehana. Raha ny fanazavana dia nanohitra ilay teratany vahiny ka izay no nahavoatifitra azy. Afaka misitraka ny 5G Lab, hoentin'ny Orange Madagasikara ihany koa ireo mpanjifa mpampiasa ny nomerika. Nisy ny fampahafantarana izany tetsy amin'ny Radisson Blue nandritry ny 2 andro.
Nivohitra tamin'izany fa tombony lehibe ho an'i Madagasikara ny fisian'ny 5G lab ity noho izy tambazotra matanjaka sy manaraka ny fenitry ny teknôlôjia ankehitriny. Ny 5G lab zany dia misy ny fitaovana, misy ny expérience, misy ny zavatra ny traikefa nentina avy any amin'ny gropy amin'izay fampiasaina ho antsika malagasy, ho antsika eto Madagasikara rehetrarehetra zany hoentina mampandroso ny sehatra na ny asa zany na ny fampandrosoana ihany koa ny orinasa.